Fanontany anareo kely ina daholo ny zavatra teo amin'ny fiainanao rehefa natoro tao amin'ny sambo kely Jesosy. Misy inona? Ndrehetra manana zavatra mampalahelo ratsy marary mitranga aminao fa izany anefa aminao toreny hoe tsy eo zany Andriamanitra marina endao jerena ny tananareo raha marina zany. Hitanareo zao, zany karazany zavatra mitranga amindrehetra, fitsapana ny finoantsika zany. De mila manana fahafana miatrika zany sika hoe tsy mampaninina azy mety ho endriny eo, tsy mampaninina azy tsapako, tsy mampaninina azy hitako, tsy maninina koa zay mety ho faharetany. Andriamanitra ny valiny zavatra rehetra amin'ny fiainako. Mino an'Andriamanitra ary tsy hanary ny fiadanako zany. De mbola afaka mandeha amin'ny zavatra maro fa ho ajanoko andeha amin'izany aloha ka ilaza fotsiny aho hoe miangavy re raha toka mijery tele nareo. Na raha mandrereny afatra reny ianao, na raha eto amin'ity toerana mahafinaritra ianao androany, na raha any an'efitrany amin'ny tsisy mahitany ianao, na koa ianao mety tezitra kely de kely indrindra amin'Andriamanitra. Avelao zany, aleo zany andeha, ajanono zany. De manaova fihavanana tanteraka amin'Andriamanitra. De lazao fotsiny hoe hitanao Andriamanitra tena tsy takatro zany fa ny marina de zao tsy voatery ho takatro. Tsy andraikitro zany fa anao. Efa anao de tena matoky anao sy mino. Fa ninona mitranga eo de anao asa tsara amin'ny alalan'izany ianao. Fa ho ahodinao fotsiny zany de ho ataonao mety. Jereo mbola tsy azoko mihitsy hoe maninona ary ny ankizy ny voaolana foana. Amiko isan'ny zavatra marikoriko indrindra hitako zany. Fa ny Baiboly mampanantena antsika fa Andriamanitra nanonitra antsika fitahiana avy roenina amin'ireo olantsika taloha raha manaraka ny fieviny sika. De milaza nareo azy zao Andriamanitra manana lalana mihoatra no zay rehetra natao tsy maintsy andalovako, zay rehetra natao tsy ho azoko. De nahazo zany efa ho avy zato eny amin'ny fiainako zao. De te hanao zavatra tahaka izany aminao koa Andriamanitra. Amen. Marina e, ho avy ny fandraisan-karama. Amen. Mbola ho avy ny zoma. Halleluja. Mbola misy zavatra tsara maro be ao. Zao, ndresaka sika maliny amin'ny fananana fiadana amin'ny tenantsika. Ny tena mahazava-dehibe ny hoe enao no namanao akaiky ankoatran'i Jesosy. Tokony enao ihany namanao akaiky indrindra. Hitanareo? Devo zao no namako akaiky indrindra amin'ny olona rehetra. Manandreo zanako izay namako akaiky koa. Fa mahitsy koa eto rehefa tonga ny olana tokony enao ihany namanao akaiky indrindra. Satria tsy hainao mihitsy hoe roviana ny olona ray no andisy fanantenana anao na tsy eo anilanao akory. Ndraindray nge tsy fantany akory hoe tsy teo anao izy fa isika rehetra malala. Fa maratra sy diso fanantenana avy amin'ny olona sika. Hitanareo zao, raha manotra ny tenanao ianao, de mafy kokoa ny dianao zany, ary betsaka mihitsy ny olona no tsy miavana amin'ny tenany zany. Ndao anao dingana kely eo sika de antany ary hoe firy aminareo zao no manana ilay ady manokana kely zay mitrango ao anatinao. Jereo, marina efa hony antsasaky ny olona farafaratsy ny arangambany ambiny aminareo tsy mbola sananangana tanany ambony. Tsy tena tiany tenany. Misy karazany olona mankala ny tenany, ny ataonao de misaina mikasika izay tsy mety ataonao foana. Tsy hainao na ny fomba ampahirezanao anao ao amin'ny tompo aza. Za mino fa tena mila manana fahasahiana tanteraka sika ahalala fa manana fahalemena sika nefa manana hery ihany koa. Tsy voatery hipetrapetraka kely ianao de isaina mikasika ny alemenao foana, fa mba afaka misaina amin'ny herinao koa ianao. Firy aminareo zao no manana zavatra tena hainareo. Zao, maninona zao raha mba zany koa ny saina matetika fa tsy ilay hoe inona ny tena tsy hainao. Tsy matedera ny fanaovana izany. Afaka isaoranao an'Andriamanitra daholo zany misaotra Andriamanitra fa olona mahatoky misaotra anao fa tena mandroso misaotra anao fa tsy mba mora miala amin'izany misaotra anao fa tena bien organisé misaotra an'Andriamanitra fa tena miasa mafy misaotra anao fa ray aman-dreny mahatoky isaora Andriamanitra ny amin'ireo fanomezana izay natolony anao zay andehananao zao sy itokinao azy mba hanarenan'ireo fahalemenao. Andriamanitra ndray an-tanan'ireo fahalemenao. Aza miaina amin'ny fifaninanana amin'ny olona hafa zany. Andriamanitra tsy niantso anao an'olon-kafa zany fa niantso anao anao izy. Tsy voatery hitovy amin'ny olon-kafa zany ianao. Averena zao hoe tena faly fa izaho. Mino ianao fa tianao tsisy fepetra Andriamanitra. Tsisy fepetra tianao izy zao ary tsy mbola niova zany mihitsy ny fitiavany anao. Na tamin'ny ianao nitondra tena tsara aza, Andriamanitra tsy mbola nanova ny fitiavany anao tahaka ny hatramin'izao mihitsy satria Andriamanitra fitiavana ary zany mihitsy izy. Lanjao ny tenanao fa famoronan'Andriamanitra miavaka sy manokana ianao, tsy hafahafa ianao fa tena miavaka, tsy mitovy zany. Ny saina taloha eny feoko tena hafahafa mihitsy. Tsy manana feo tahaka ny vehivavy rehetra, tena ataoko izay ampihenana zany mba hampalefadefaka azy de nanao zany mihitsy Zao de raina ny tompo. Tsy zany, de raina ny tompo.
pahatsorana ny saina mihitsy hoe hafa. Fa avy eo nahita hoe hafa mihitsy ny feoako. Mety tsy misy loatra zany angamba zao fa miavaka. Ny zavatra tokana tena manan-danja kokoa. Amen. Ary sasany aminareo manana zavatra tokana mikasika azy irery ihany koa. Tena sako milaza fa ny tsirairay avy amintsika manana zavatra manokana zay tsy hitovizantsika amin'ny olo-kafa mihitsy. Ajanony ny fampijaliana ny tenanao everana fa mila vadika lasitra ianao mba hitoviana amin'ny olo-kafa rehetra. Noforon'Andriamanitra manokana ianao tamin'ny tanany ary mitady ianao ijoro ho sa izy dia ilay olona tena ianao izany. Milaza koa ny Baiboly fa tokony havana amin'ny olon-drehetra ka manana fihavanana amin'Andriamanitra zany. Dia fihavanana amin'ny tenantsika, fihavanana amin'ny olona zao. Zany le olona satsy zany. Re olona mba hanana fotoana ampy fe hitoriana an'izany eto. Timoty 2:2-3 fa mandava fanontaniana adaladala izay tsy misy antony, aza misaina ny amin'izany, aza manao ninina amin'izany fa mahatonga ady zany. Ny Baiboly, jerentsika ihany ny Baiboly. Satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Dia hoy izy hoe toeriny devoly dia andositra anao izy. Raha fantany vao misy fisainana zay mamorona ady tsy fifankazona na tsy fandraisana na fisarana tonga aminao, aidio amin'izay ny sainao. Eo sika ny mila maheritreritra ka milaza hoe tsia, za tsy andeha eo. Zao tena tiako raha tsy manana izany saina zany fa tsy mety ohatr'izany io. Tena tiako zao raha avelany devoly amin'izao fotsiny Joyce afaka mivavaka ho avy ianao mba amelany devoly amin'izao tsy ady zany. Aza mangataka hivavaka izany akory fa mandany haiko fotsiny. Afaka mivavaka mba amenonanao amin'ny fanamasina tanteraka. Ka rehefa manatona anao eny akaikakeny izy dia ianao ny olona izay ampitsoaka azy voalohany fa tsy izy no feanao. Amen. Jesosy tsy natahotra azy zany. Anivoaka ianao ry Satana fa fanafotoana ianao sady manan-kandalana. Amen. Atoloana an'Andriamanitra ny tenanao dia toeriny devoly fa andositra anao izy. Fa reo atezerana sy tsy fisipia-danana ary fanafotoinana dia zavatra izay ateraky ny devoly zany. Fa ny mpanompo ny tompo tsy tokony hiady izany. Dao jerena ny 4:20. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo, mifamaly, mifanditra fa omaly mifanahy amin'ny olona rehetra mampianatra mahalefitra dia zany. Ka zao zany le izy jereo kely fa meko anareo tsotra zany. Zao ndrehetra tsy tsara ve ty amin'izao mavelo mpanantenana fa miresaka amin'ny olona tapitrisany zao zany. Any Azia, de Rosia, de Inde, de Afrika, États-Unis, Australie, any Europe. Tena tsara zany zao. De zao no tenin'ny tompo ho an'ny ankehitriny. Aoka ho mora miaina. Wow! Tena tsarotra zany. Firy aminareo zao no olona tsy manahirana mihitsy. Fa milaza aminareo mampampiasa tena tiako ireo olona atsoka hoe mpiasa tsy manahirana. Tonga miasa ry zareo, tonga rapotony eo izy, dia manao ny asany eo, dia mody izy avy eo, tsy monimono zany, dia tsy mitaraina koa. Miasa ora valo anaty karama valora izy dia tsy mahita olana amin'izany akory azy izy. Ny amarina izy tena miandrandra iasa valora amin'ny karama ora valo mihitsy. Fa efa vaovao an'ny ankehitriny zany. Ndao mba hianatra ny mora miaina e. Ndao sika mba olona ho afaka atonina daholo. Dia hainareo hoe ahoana no afana mazany? Mikoriana ao amin'ny fanamasina.
foy samaraina mandamy fotoana amin'Andriamanitra de manetana zany ositra zany. Azonareo miteny amin'ny tomba hoe te mba olona voositra androany fa afaka miditra sy mivoaka anaty tranga sarotra zany. Amen. Re olona milaza anareo azao tena mampatahotra ilay azavana izay miaina ato anatiko raha vao mivoaka tsy misy fandanim-potoana miaraka amin'Andriamanitra satria haiko fa mankalany devoly. Ary efa manana planina sahady izy ny amin'izay afaka ataony rehetra amiko amin'izany andro zany ka ny fomba tokan'izay fantatro fa tena afaka ialana aminy de ny fahafenona tanteraka amin'ny fanamasina de tsy hisy afaka ataony amiko mihitsy. Hitanareo amin'ny Isaia ny Baiboly miresaka mikasika ilay ositra zay manimba ny ziogan'ny famatorana. Ka mitenin'ny olona matetika sika mba ho avy tonga amin'ny conférence ohatr'izao de hoe andray fotsiny ny ositra, ilay fiarah-miasan'ny ositra avy amin'ireo kristiana mahafinaritra rehetra izay manatrika eto, ny ositry ny fiderana, ny ositry ny ten'Andriamanitra de mipetraka mandray ireo ositra ireo. Zay zany afaka mamany fatorany eo aminareo. Fa jereo ao amin'ny dikateny hafa amin'ny Baiboly de zao no lazainy ny ositra eto de ampitoviana amin'ny atavezana zay tena mahaliana mihitsy. De lazainy fa vokatry ny atavezana ny zioga de tapaka amintsika. Ty zany zao ny fotoana ray tena ananantsika ny atavezana ara-dalàna. Afaka ny matavy amin'ny ositra sika sy ny fanatrehan'ny fanamasina ary tena mila matavy amin'ny fanamasina sika ka tsy ananany devoly fatorana zay mety amatorana antsika tsony. Amen. Nao tavy amin'ny fanamasiny. Alleluia. Manerana ny toerana rehetra de lazainy hoe ady ho an'ny fiadanana, ady anam-piadanana. Aza mifanditra ianao fa mety ho an'ny fiadanana. Lay teny hoe ady amin'ny teny grika de hoe asa mafy. Amin'ny teny hafa de zao raha andeha hiaraina amin'ny olona ianao de mila manana fandriana aloha. Raha andeha hiaraina amin'ny olona ianao de mila manana fandriana aloha. Sasany aminareo zao mety efa tena reraka amin'ny fiezana miara-miaina amin'ny olona izay nifadinao de efa toreny miomankomandrena ianao azonareo efa nomboka hisaraka. Laza zavatra aminareo mibozaka ange tsy ho maintsy eny foana amin'ny fotoana rehetra fa mila kolokoloinao zany de angamba mety mila mba manandrana amin'izany ianao mandamy zavatra kely. Eny ary fomba 10 miaizana miara-miaina amin'ny olona kokoa. Volona venareo. Larana voalohany fantaro fa samy hafa daholo ny olona rehetra. Nataon'Andriamanitra samy hafa sika fa nampiarahany miaraka de nolazainy hiara-iaina. De ohatr'izany zao. Firy aminareo mananjanaka maro fa izy rehetra de samy hafa daholo de hoe ianao hoe ahoana ary mahatonga reto zazy reto avy amin'ny toerana ray ihany. Firy aminareo zao no mananjanaka zay mora iarahanareo miaina kokoa mihoatra ny zanakafa. Firy aminareo no mananjanaka zay tianareo nefa hitany marina fa tsy tena tianao loatra izy. Mba tianao ve ilay tsy de tiana loatra? Nivoaka ny hevitra aty zany. Re olona rehefa manana toerana maha olona mafy ianao no sady manana zanaka mafy loko de raikitra ny ady. Anome zava-miafina anareo meo zavatra endreketana izy de miala ianao amin'izany. Afaka milaza ianao hoe rehefa tonga taona ray izy tia kilalao ty anao. Afaka tsakonao io, afaka asianao zavatra ao anatiny, afaka isorinao zavatra ao anatiny de zay tianao atao eo fa io zany ianao io afaka ataonao daholo zay tianao atao eo. Fa mila omenao fahalalana kely ny beloha re olona. Tsy afaka ataonao tsapany zany hoe ianao daholo ny feny zavatra rehetra izay ataony fa ho lasa ady hatramin'ny voalohany zany raha manao zany ianao. Ampatsorana ny saina taloha fa tena tezitra ny kikika mandra-pahitako fa ay tsy misy zavatra tsy mety eo amin'ny olona fa noho izy ireo tsy mitovy amiko fotsiny. Tena milazany marina zany hoe ny saina hoe inona ny tsy mety aminareo.
ahoana ary no iverinareo zany, ahoana ny tiavanareo zany, ahoana no andrinareo zany ore olona rehefa niezaka natsara ny hevitranay zay sy devy tompo tompo mamindrafo ny azy ny zavatra rehetra tao tia no hita be daholo zany hoe izy rehetra ny andray ny zavatra rehetra ifangaro sy ifanaraka tsara de tia voninkazo izy za ty azao za ty zavatra oatra zao fa inona tsy mety aminao ahoana ary ny tiavanao an'izany zaho jereo ireo zavatra mba vitanay niaraka tamin'izay de efa zavatra nanan'olona sy tian'olona ka mba tianay ho ananana ihany koa tsy tena azonareo antoka loatra ny amin'izany ny andro kely mihitsy lay tehaka aloha tsy haiko aloha ny amin'izany ampahitsiana Andriamanitra nanome antsika rehetra toetra fototra ary samy hafa daholo zany hoe Petera, ny apôstôly Petera sy Jaona de tena samy hafa mihitsy zany hoe Petera tahaka ny baolina afo tsy mahatambava mihitsy na roa sekondra aza fa Jaona indray lay miraikitra amin'i Jesosy eny foana ary na de izy tenany aza izy ihany no mijery ny tenany ao amin'ny boky ny soratany za le mpianatra tiany Jesosy za saika ohatran'ny Petera kokoa ary afaka lazaiko anareo zao na atezitra amin'ny Petera zany tena tsy takatrareo mihitsy ny atezeran'ny Petera tamin'izany fa ndao tsy ho adinointsika rehefa nampianatra any amin'ny famelan-keloko Jesosy de Petera lay laza hoe impiry moa zany no tokony amelan'ny rahalahiko amin'ny atsoina miverina foana taona reo olo reo lay mitovy amintsika mihitsy fa mifanafotoana iny foana izy de resaka ray foana ihany edin'izy ireo hitanareo zao Jesosy nanana fahafanana mitafotoana fa nanontany kely anareo tonga mba hanao asa ray izy de vosotranao zany asa zany izy de mila miazony zany ositra zany amin'ny fiainana izy fa milaza aminareo nila ositra izy andehanany teo amin'ny hazo fijaliana tena nila ny fanatrehana sy ny herin'ny fanamasina izy hiatrehany any Getsemane mila manana ny herin'ny fanamasina sika mba hiatrehany reny zavatra reny zao inona no iverinareo fa mety hitranga raha to Jesosy Kristy ka tafotoana tamin'ny Jaona mpanao batisa rehefa nanomboka ny salasala izy na ho izy tokoa lay andrasana na tsy fa de natokany manokana mihitsy zany lafindray zany ahoana raha tafotoana tamin'ny mpitondrafivavahana tamin'izany andro zany izy satria tsy manao afa-tsy ny mame olana reny fa toy ny hoe nampirimy tany zany de ho tafotoana amin'ny fianakaviany ihany izy satria ndralany ihany misaina fa olona tena matezitra izy fa toy ny natokany tany ho any reny de nitoy tamin'izay nataony izy azonareo de nataony zay nasain'Andriamanitra ataony fa izy ny toy nahazo ireo vesatra sy ireo kitro ara-panahy ireo mety tsy tafapetraka teto sika androany de tsy mba nihaino anareo hoe mety tsy tafapetraka teto sika androany de mety tsy ho vitany zay niantson'Andriamanitra azy ho ataony ary izy de nalay mpanahy foana fa niodina niala tamin'izany fanafotonana zany anatena fa mba hisy olona hita zavatra fa za mila niasa foana mba hiazonana ny fanafotonana ivelan'ny foko ary mila niatrika izany tamin'ny herisetra aza mihevitra hoe tena hafa mihitsy aminareo afaka mifoa amin'ny maraina de manana fisainana tena isan'ny adala indrindra zany hoe mivavaka de tampokeo misaina zavatra izay nolazain'olona efa 2 herinandro lasa zay tena ny devoly foana amin'ny fiainan'ny olona tsirairay de hoe teny mafy be matetika hoe tsia aza mandeha any mila katonao amin'izany zavatra zany sainao mivava Andriamanitra pio za tsy andeha any ainareo nahoana satria tsy tompony tena koa tsy manana fahafahana iaina tahaka ny olona rehetra iantsony Paul ny teny fiangonana Korinto hoy izy hoe araka ny nofo nareo karazana zazara nofo satria tena mitondra tena tahaka ny olona rehetra ihany averiko andray zany tsy manana ny tombontsoan'ny nofo isika hitondrana tena tahaka ny olo-kafa rehetra maneran-tany afaka tezitra sy mijanona amin'izany fa isika tsy natao hijanona amin'izany mety ho tezitra ihany sika fa tsy natao hijanona amin'izany mila mamely zany andeha sika de mandresy zany mandatsaka zany mamely zany fa tsy salasala amin'izany zavatra zany eny foana za efa vonina
amarana zay niantson'Andriamanitra ho ataoko. De anao koa mila vonona tanteraka anao zay nasay n'Andriamanitra ho ataonao. Ninino zany de mila vonona ny amarana zany ianao. Arato zany ka tsisy afa-tsy ny fanomponao an'Andriamanitra amin'ny hafaliana de mivonoana ianao zany, fa tena antso mihitsy zany. Ka ny olona rehetra ny velany antso ohatratsika fa hanao zavatra izay tsy takantsika izy. De mila manomboka mijery olona fotsiny sika anao hoe hitanao zao, ianao koa tena manana zo tahaka ahy mba ho tenenao marina isain'izay ataonao. Hitanareo zao, tsy voatery hamalo an'olo-kafa foana sika, mila mamalo atsika fotsiny sika. Fiainana angetsy anahirany zandra mitovy daholo sika rehetra. Hitanareo zao, ivery fotsiny hoe fitoeran-javatra iray izay tsisy afa-tsy ronono ao. Fa de ronono ihany zany. Fa rehefa ampianao zavatra maro ao de tokony hitombo koa ny hatsarany. Hitanareo mila mianatra mankasitraka ny fahasamihafana eo amin'ny olona sika. De mankasitraka ny lanjan'izy ireny eo amintsika, mihoatra ny fiheverana ny mahasamihafa azy ireny amintsika. Amen. Ny mpanampy amin'ny asako Penny, izy tena mahay mandamina mihitsy. Ary tsy mandoka azy afa tena tsy mahay mandamina tahaka azy. Ohatra hoe za zao mametraka ny atin'akanjo anaty tiroara iray ihany fa ireo rehetra de tsy mivalina amin'ny atotany kely iray. Crème, mainty, marron de manga, zany hoe haiko izy ireny zao fa afaka alaiko zany. Hitanareo? Azonareo ve zany kiraro tonga any amin'ny toilette fa tsy haiko aloha ny amin'ny ka nantany azy heritaona angam'izay ny amin'ny ataony rehefa manam-potoana malalaka izy hoe mandam-javatra. Zay no ataoko. De hoy izy hoe toy ny fialamboly zany amiko. Zao, inona no ataoko amin'ny fotoana tsy asako? Mitsilailay eo am-pandriana de mivavaka ny mba hanomezan'Andriamanitra olona andamina ny fiainako. Ary angazany ihany, tsy mba mahatsiaro ratsy amin'ny tenako zany mihitsy satria za tsy de andro. Za tsy lina amin'ny fanadiovan'izany, hitanareo? Nanao zany efa taona maro de maro za manolo tena amin'ny zavatra hafa izay antsoin'Andriamanitra ho ataoko de izy no maniraka ny ambiny fanampian'izay laiko. Ajanony ny fahatserovan-tena ratsy aminao satria ianao tsy mitovy amin'ny olo-kafa. Nanao izay toviko tamin'ny olona teo akaikinay, izy aloha de mandama mahaindretra, manao zaridaina, mandoko trano de manapaka ny bozaka, tsy manam-potoana hitantarana zany rehetra zany fa tena nofo ratsy mihitsy zany. Zany hoe hitanareo nanana zaridaina zay de nanana masinina fanjairana. Zany zao hitanareo ny farany nanao short ray andefika nanjaitra ny paosiny zany amin'ny lafy ratsiny. De ilay paosiny voaka nanaraka an'ity raha tokony ao anatiny. De ilay paosy zany lavalavitra n'ilay short. Teny tamidevy andavaka lalina mba ambolena voatabia de nanala ny bozaka izy. De nendrandra voatabia efa nanoman'ilay boaty fasina azy hoe andeha hanao voatabia amin'ny boaty miaraka amin'ny mpiray tanàna, nanao izay toviko amin'ny vehivavy rehetra. Fa ny alina mialohany ampidirana amin'ny boaty efa nandamin'izany zay raha pitsika manomboka amin'ny 7 maraina. Fandiana biby mainty ny tamy de ninana lavaka be amin'ny voatabiako rehetra. Nefa izy miperaka eo akaiky kely eo fa tsy nohan'ilay biby ny voatabiany. De tena tezitra kely tamin'Andriamanitra. Za zany toy ny hoe za vehivavy mino. De efa nivavaka ao andreo voatabia ireo fa ny biby nandavaka tamin'ny voatabiako tsy nikasihan zareo akory ny ilay vehivavy hafa izy hoe za angany teny anao ambony voatabia. Hitanareo? Tsy voatery aro ny voatabianao fa ny antso anao hitory ny filazantsara. Mariny, ajanony ny fitadiavana ny tenanao olo-kafa de ataovy izay ahatonga anao ianao tanteraka ihany de avelao koa ny olona ho amaha izy azy ihany. Manan'olana manana teboka efatra nefa tsy manam-potoana intsony. Fa ho alefako aminareo zany manetretena. Mianara miteny hoe tsy ho marina foana ny Mianara ny filazana hoe tena mety raha manao zany sika tsy voatery ho azoko foana izay ilaiko. Tena loza fa tsy mananadindray afa-tsony sika nefa efa metsara zany. Ajanony ny fiezana manova olona de avelao an'Andriamanitra zany.
ajaroa ny fiazana nova olo amintsy izy akory fidividio ihany zay tsy keraina ny olona tsy de mahay mamaly tsy kera loatra fa tena mahay mamaly izy rehefa ampina sy ampaherezina de ny olonanao ihany atrehana mino minofona ny tsara indrindra za efa nianatra nino tsara indrindra ary ny atoky an'Andriamanitra fa eoatra ny zavatra rehetra ny zava-manandanja indrindra hoa de niazona ny otra izay nomen'Andriamanitra ary ny fomba anaovan'izany de mijanona amin'ny fiadanana any amin'ny misy firaisankina de misy ositra sy misy ny fitahiana